Vatimpana entin'i Pasteure BARBIER Christina. Mideran'ny fahatsaranao izay iray malala, miangohaka manoloana ny famindramponao sy fitiavanao tsy lany rehetra aminay, zanak'olombelona, na ny tsara fanahy na ny ratsy fanahy. Mitoloranao izao andro vaovao izao, maharitra aminay ianao dada malala izay, any an-danitro. Koa dia mankasitraka anao zahay ary dia indro indray velonaina soma tsara, trapamonjena ka hidera ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao nanatona anay ianao ankehitriny, hiderana any anaranao masina. Fona aminao, mamindrafoka miantra aminay zanakao ianao. Jesosy izay rehetra hevitra mampisaraka anay aminao, vomposaka tokoa neny masoandro hoe betsaka ny zavatra tsy efanaraka amin'ny sitraponao na ny eritreritray mangina fotsiny aza. Jesosy izany rehetra izany. Ankehitriny dia mangetaeta anao zahay. Mila anao zahay. Aty tany efitra no misy anay Andriamanitro. Raha tsy eo ny teninao, dia miraparapa anatin'ny haisinay zahay. Teninao fa nilo ny tongotra fanazavany lalanay sy ny fiainanay. Na io ny teninao ankehitriny Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Miara-apatsika tratran'izao andro vaovao izao indray, ary dia mbola ampitomboana amintsika lalandava ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny ampahirezana antsika androany dia mitondra ny lohateny hoe tsy miova izy, ovakitsika ary ny tenin'Andriamanitra. Nomery toko faha 112, nomery toko faha 112, andininy faha 4 ka hatramin'ny faha 5. Vakia amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, manangona fitopolahy amin'ny loholon'i Israely ho ety amiko, dia izay fantatrao olona amin'ny fireneny sy mpifehy azy, ary ento miaraka aminao ho ao an-tranon'ilay fiaonan'izy. Dia hidinao ka hiteny aminao eo, ary izao haka amin'ny fanahy izay ao aminao ka hametraka izany ao amin'ireo, ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy hainao irery intsony no hitondra azy. Koa lazao amin'ny olona hoe manamasina ny tenanareo amin'ny ampitso, dia hihinan-kena ianareo, fa nitomany teo anatrehan'i Jehova ianareo ka nanao hoe enganeka hisy hanome hena ho anay, fa soa no hitanay tany Egipta, dia omeny Jehova hena ianareo ka hoaninareo. Dia indray andro no hinananareo, na indroandro, na hadimina, na hafilona, na 20 andro aza, fa hatramin'ny iray volana mipaka. Dia mandra-pivokany amin'ny vavoronareo ka harikoriko anareo, satria nolavinareo Jehova izay eo aminareo, ka nitomany teo anatrehany anareo nanao hoe nahoana re no nivoaka avy tany Egipta izay? Dia hoy Jesosy Mosesy, ny olona izay itoerako dia lehilahy 9 hetsy izay mahalia lalàna, ary hoy ianao omeko hena izy mba hoaniny mandritra ny iray volana, moa ondry amanosy sy omby va no vonoina ho azy havoky azy? Sa ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina no hangonina ho azy havoky azy? Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy, ny hafoy va ny tanan Jehova? Ankehitriny dia ho hitanao, na ho tanteraka aminao ny teniko na tsy. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin Jehova tamin'ny olona, dia nanangona fitopolahy tamin'ny lohan'ny fireneny izy ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehova ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny loholona fitopolahy, ary raha mbola nitoetra tao amin'ny fanahy, dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Zany teny noenotsika izany ry havana, nitarika antsika
amin'izao sitrapon'Andriamanitra roa lehibe izao hampahirezana antsika ry havana, satria andro sarotra nge izao andro iainantsika zao hoe miraparapa anatin'ny aizintsika raha tsy eo tokoa ny tenin'Andriamanitra izay mampahirentsika isan'andro isan'andro. Ka izany indrindra no hampahirezana antsika amin'ny alalan'izao tenin'ny tompo izao, fa mitondra fampahirezana roa lehibe ho antsika. Ity teny novakina teo ity hoe voalohany indrindra dia mahay mampisy ny tsy misy Andriamanitra. Mahay mampisy ny tsy misy Andriamanitra. Ary ny faharoa, manome ny fanahiny amin'izay olona nofidiny Andriamanitra. Manome ny fanahiny amin'izay olona nofidiny Andriamanitra. Izao tantara izao ary havana dia dia be izao nataon'ny zanak'Israely izao ho any an'efitra, izotra ho any amin'ny tany Kanana, izay tany nampanantenan'Andriamanitra ho azy ireo. Izany ity zava-misy eto amin'ity tantara ity. Inona no zavatra mety ho hita moa amin'ny tany efitra akoatran'ny tany maina ry havana malala? Dinio tsara nge zany hoe tany efitra izany kararaha-bato, fasika no hitany. Ka raha misy koa ara zava-maniry mitsiry any dia mety reny zava-maniry ataontsika hoe misy tsilo ireny. Reny zava-maniry ataontsika hoe tsy azo atao ninina tsisy voa reny zany. Reny mety zava-maniry hisy amin'izany toerana ataontsika hoe tany efitra izany. Tsy misy rano any, tsy misy hay-maitso araka voalaza teo, ary tsy misy ahitana koa hoe tsy misy tanàna ahitana hoe mpivarokena na mpivarotra sakafo hoaniny. Ary izay indrindra ary no zavatra nitsanga teto, satria dia zao ny monimonina ny zanak'Israely fa te hihinan-kena ono. Ary tena zavatra nateritra an'Andriamanitra dia ny fanahelovany izy ireo ny tany amin'ilay toerana izay nanandevo azy, dia tsy iza zany fa ilay firenena, ilay Egipta izay nanandevo azy ireo. Ary dia teto dia amin'izao tantara izao dia nampanantenan'Andriamanitra izy ireo fa hihinan-kena mandritra ny 2 volana maniditra, ary dia ho tofoka amin'izany fihinanan-kena izany izy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, misy hafatra lehibe tian'Andriamanitra ambara amiko sy aminao amin'ny alalan'izany voalaza teo ambony izany. Izany dia manambara fa ity toetra n'ity zanak'Israely ity, fa izay ity moa tsy izao ihany koa va ny toetra ny zanak'olombelona amin'izao raha anaty tany efitra. Angamba mety anaty tany efitra ny fiainako sy ny fiainanao ankehitriny. Mety efitry ny aretina, mety ny efitry ny tsy fisiana, mety efitra ny tany efitry ny hanoanana, mety anatin'ny tany efitry ny hoe tsy ahitana vahaolana intsony amin'io ady ampanahy, amin'io vadinao io, amin'io zanakao io. Raha tanora ianao amin'io fianaranao io, mety ny penitenina ianao amin'izao fiainana izao, satria araka ny teny soratra masina fa dia efa miaina amin'izany hoe andro mahaory izany isika ry havana malala. Raha izany tokoa ny misy antsika anatin'izao fanaranan'Andriamanitra izao amin'ity fotoana ity, dia tsarovy ary ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Tsy miova izy, tsy miova Andriamanitra. Ilay Andriamanitra nifidy any zanak'Israely, nitantana azy, namoaka azy tao an-tanany fahavalo, ka nanome teny fampanantenana azy hizotra any amin'ny tany tondra dronono hamakately. Mbola io Andriamanitra ny Israely io ihany nge ny Andriamanitra ivavako sy ivavanao ry havana malalo. Ary nampitandrina amin'izany fanahitsika zany mihitsy Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, ka nilaza tamin'ny alalan'ny teniny hoe hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay, fa izany rehetra izany ozy dia katsahany jentilisa fatratra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra ny tokony ho anareo, ny tokony ho anareo, fa ho tokony ho anareo izany rehetra izany. Fantatsika fa izany tenin'Andriamanitra izany ry havana malala. Betsaka mantsy ny mpanaradian'Andriamanitra aza voafitaka
tahaka an'izany fandriky ny araton'ny satana izany hoe mimonomonona tahaka ny nataon'izao zanak'Israely zao, mimonomonona etsy sy aroa, mitaitaina etsy sy aroa, mitaraina etsy sy aroa. Ry havana malala ao amin'ny tompo Andriamanitra tsy miova ry havana. Ka na dia tany efitra tsy misy ninona aza dia misy Andriamanitra any amin'ny tany efitra Andriamanitra. Fahefana amin'ny tany rehetra no fahefany. Te hanambaranao koa izy hoe fahefana amin'ny ataotsika anatin'ny finosana zany teny zao hoe amin'ny situation rehetrarehetra no fahefana Andriamanitra. Aza indrindra ny nahatonga an'Andriamanitra nilaza any amin'ny Genesis 7:4 milaza hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra, izay tsy hain'i Jehova va. Moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova va. Mbola nomonomonina ihany koa ny reto zanak'Israely reto fa tsy tamin'izao tantara izao ihany koa. Tsaroantsika koa izy raha nangetaheta dia nomonomonina tamin'ny Mosesy. Dia hoy izy Jehova tamin'ny Mosesy hoe hitantsika zany tantara zany eny amin'ny Nomery 20:5 manao hoe alao izy Mosesy, hoy izy Jehova ny tena matsain'ny Mosesy ka vorinao izy sy arona rahalanao izy ny fiangonana ary mitenena amin'ny vatolampy eo imaso dia hampiboiboaka ny rano izy ary hampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia hampisotoinao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ilay tena izay voalaza teo dia tandindo ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ao amin'ilay Nomery novakitsika teo. Eo am-pototry ny azo fijaliana teo ny olazany Jesosy ampy sy aminao hoe ho anareo rehetra izay miasa fatratra tsy mavesatretana tonga avy ety amiko fa izany ho an'ny fitsarana ho anareo. Fakatsao aloha hoy ny tompony fanjakako sy ny fahamarinako. Hoy ny toy n'ilay teny tery amin'ny Matio teo dia hanampy ho anareo izany rehetrarehetra izany. Tsy vahaolana ny fimonomonona ry havako. Tsy vahaolana ny fanatsoana olona etsy sy aroa hitaraina mety amin'ny zavatra materentsika fa izao aiza no misy famonjena. I Davida dia nahay nilaza n'izany hoe Jehova zizy ny vatolampy sy famonjena ho ahy. Jehova no Andriamanitra sy vatolampy famonjena ho ahy. Ho aisy ianao koa ry havana ety anatin'ny tany efitra hoe ny fanontaniana hoe iza no tokeko sy notokenao, iza ny famonjenanao. Fanamarinana faharoa araka ny voalaza teo, fahamarinana faharoa izay voalaza teo indray dia hoe ka manome ny fanahiny amin'izay olona nofidiny Andriamanitra. Nifidy olona tamin'ny fitopolahy avy tamin'ny zanak'Israely Mosesy ho fanatanterahana ny baikon'i Jehova. Izy ireo dia olona mety efa lehibe araka ny fahaizana soratra masina nomen'Andriamanitra ny ampany avy amin'ny fanahiny Mosesy izy ireo. Ireo olona ireo mba hanina hiara-mitondra aminy. Ary dia natsoina ireo fitopolahy ireo. Ny fitondrana ny vahoaka an'Andriamanitra maty tsy vitan'ny olona ireo. Mila hifanampiana ry saorana an'Andriamanitra mbola manome ny fanahiny mifidy mpanompo be da be hiaraka amin'ireny mpitondra ireny. Ary aoka tokoa hiaraka amintsika tsirairay avy izay nofidian'Andriamanitra ny olom-boafidiny izany fanahiny Jehova izany. Ary dia anisan'izay hevitra hitan'i Jehova fa hampahomby ny fitondrany Mosesy ny firenena izao. Ary dia ny fanahy taon'ny Mosesy zany izay nahomby aza ny hatr'izay no ao amin'ireo fitopolahy ireo mba hampahomby ihany koa ny asa ataon'izy ireo ihany koa ry havana malala. Tian'Andriamanitra lazaina amin'izany dia hoe ny mpitarika anatin'ny fiangonana dia tian'Andriamanitra hoe ho fanahy iray ihany, ho saina iray ihany amin'ny hitondrana an'izany fiangonan'Andriamanitra izany. Tsy vitan'olona tokana ho ao na olona vitsivitsy monja izany hoe hitarika ny vahoaka an'Andriamanitra hanitatra ny ambain'izay fanjakan'Andriamanitra izany. Fa izao mila miara-miasa akaiky izany ry havana malala. Ary sorana any Jehova mbola naniraka ny fidy an'ireny mpanompony maro anisa ireny
iara-iasa amin'ireny mpitondra fiangonana ireny ahafahana manatanteraka ny asan'Andriamanitra amin'izay nanendrena azy isaky ny fanjakan'Andriamanitra Ziona izay nametrahany azy. Fananisa hoe fanahan Jesosy Kristy izany no aoka ho aminy, izany hoe mpitarika miaraka amin'ny ireo mpiara-miasa akaiky amin'ireo. Inona moa io fanahan Jesosy Kristy io? Tsaroana etona ilay tenin'ny Isaia taminany raha nanambarany tsilofiny Jese izy, ny fanahany ao anatin'ny tsilofiny Jese. Inona ozy izy? Amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 1:10. Raha izy tsilofo mitsioka eo amin'ny tsilofiny eo amin'ny foto Jese, ary izy mitrembona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahy Jehova hitoetra ao aminy, dia inona ary le fanahy? Fanahy ny fahendrena sy fahazavan-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny fahirezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana ny Jehova, ary ho fanatraka sitrana amin'ny ny fahatahorana any Jehova ka tsy tsatra araka ny hitany masony izy. Ireo fanahy masony ireo zany no ahafahana mitarika ny zanak' Israely tamin'izany andro izany, ary mbola izany koa ankehitriny, satria raha niakatra any an-danitra Jesosy dia nilaza izy hoe andeha aho haniraka ozy mpananatra ho anareo, parakletosy. Dia ny fanahany fahamarinana izany ahafahana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hanitarana any ambainday ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany. Aoka ary ankehitriny ariavana halahoery ary mba ho fanahy iray tokoa anetsika izao, hitarika ny zanak'Andriamanitra, hitarika riavana vahoakan'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Fa raha ny fanasina ozy ny tonga matsatso, inona tsony ozy no asira azy? Fanahy ny fahamarinana, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina. Mba ho amintsika tsirairay avy tokoa ny izany. Tsika izay nofidiny Jesosy araka ny teny hoe tsy anareo ange mifidy ahy fa izaho Jesosy, izaho no mifidy anareo. Eny ry havana malala, tsy ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra ihany izany, fa ho antsika kristianina ihany koa. Mba ho Kristy mandehandeha ry havana, ho hitan'ny olona, ary isy lahatra olona isika izao ry havana. Ho hita amintsika izany hoe fanahy Jehova ty anatintsika izany, fanahy ny fahendrena izany, fanahy ny fahazavan-tsaina izany, fanahy ny fahatahorana an'Andriamanitra izany. Ka resy lahatra ny olona mbola miaina ao anatin'ny aizina. Ary koa ry havana malala, hanaradia an'Andriamanitra handova ny fiainana mandrakizay. Tsy miova Jesosy, tsy nomen'Andriamanitra fanahosa izy ao sy anao, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Izany nomen'Andriamanitra antsika ry havana malala. Andao ary havana, ho tanterahantsika izany, ho iraisantsika sanandro isanandro izany fanahin'Andriamanitra nomena antsika izany. Tsy miova Jesosy. Ny zavatra efa nataony tamin'ny Israely fahisay, mbola izany koa ry havana no ireny sy tiany hatao amiko sy aminao ankehitriny ihany koa. Hoy niary ny tenin'ny Tompo hoe mahay mampisy ny tsy misy Andriamanitra, aza manaitsony ary amin'izao sisa izao. Fa hoy ny tenin'ny Tompo hoe mangatahary dia omena ianareo, mandondona dia hovoana. Hoy ny Tompo koa hoe amin'ny tean'io ty hoe manome ny fanahiny amin'izay olona nofidiny Andriamanitra, ianao izao meno izao anisan'izany. Mifalia amin'izany, ary andao ary iaina araka ny fitariany fanahy masina amintsika ary sika ry havana malala, dia ho voninahitry Andriamanitra ray ihany ny ampitopisitsika, voninahitry Andriamanitra rery ihany nahafatesany zanany teo amin'ny azo fijaliana, ka nofidianany aisianao mpanota tsy mendrika akory, ka nolazainy natsoan'Andriamanitra hoe ny adalan'izao tontolo izao izy nofidin'Andriamanitra. Kanefa ankehitriny kosa nomeny ny fanahy mahery, dia andao ary iaina iaraka amin'izany fanahy masina izany. Asehoy ary fa olon'Andriamanitra ary izao sy anao, manomboka amin'izao sisa izao, amin'ny fiteny, amin'ny fomba mampanao, amin'ny fihetsika, amin'ny fisainana madio,
eny amin'ny fisaintony fo aoka ho feno ny fanahy masina ny fotsika. An'Andriamanitra rery ary ny voninahitra antsika tsirairay avy ny fifikirana amin'ilay Andriamanitra ny zanak'Israely mbola Andriamanitra antsika ihany koa izay mitarika antsika amin'ny lalam-pamonjena ao amin'i Jesosy Kristy andovana ny fiainana mandrakizay. Aleloia. Amen. Ivavaka isika ry havana. Raio, misaotra anao zahay. Mankasitraka anao zahay. Mankatelina Tompo amin'ny fitiavanao anay. Satria dia mianjaanja eo anatrehanao mantsy ny fiainanay. Mianjaanja eo anatrehanao mantsy ny toe-ponay. Feno tahotra, feno aiay, feno tebiteby. Eny hitanao ihany koa mety tsy fanananay fahamasinana, mety mbola mitahiry fahatezerana sy lolompo. Ary ihany koa toetra ratsy any anaty any Andriamanitra. Nampaherezinao zahay amin'ny tean'io ty fa tokony tsy hanana aiay miaraka aminao. Tokony tsy hatahotra ninona zavatra lalasarotra miseho amin'ny fiainanay. Ary nampaherezinao koa zahay amin'ny tean'io ty tokony hiaina mandrakariva amin'izany fanahy masonao zany. Fa izany tokoa no ahafantarana fa zanak'Andriamanitra zahay, mpandova zahay, azany tokoa izahay. Tahio ny tsirairay avy Andriamanitra. Tahio Tompo ny zanakao ankehitriny. Raha hitanao Jesosy anatin'ny zavatra maro samihafa rehetra mety mampisaraka anao, mampisaraka anay aminao noho ny tahotra ny fiainana sy ny hoavy. Raha hitanao koa mety miala amin'ny fahamasinanao amin'ny toe-po, mety tsy akasitrahanao Andriamanitra. Jesosy mpanafaka ianao. Ny teninao mantsy milaza fa raha ny zanaka no afaka, dia ho afaka tokoa ianareo. Vonjeo zanakao ankehitriny Andriamanitra. Tahiry ho lalane. Vonjeo Tompo amin'ny fatra maro samihafa rehetra. Ary dia aoka Tompo ny fanahinao mahery, ilay fanahy milazainao ankehitriny, ny fanahy ny fahendrena, ny fanahy ny fahazavantsaina sy ny fanoloran-tsaina, ny fanahy ny fatahorana anao any anjaka, hiboiboika ao anatin'ny fonay, banananay fiadanam-po sy fifaliana ary fanantenana miaraka aminao Andriamanitra. Ka io ary tontolon'andronay amakivaky izao fiainan'izao rehetra zanakao. Eny amin'ity izao tontolo izao ty tokoa no ahitanay fahoriana kanefa hoy ianao matokia fa izao efa naretsy an'izao tontolo izao. Ka ninona Jesosy ny zanatsipika rehetra rehefa nilay ratsy dia atoky sy anatenanao hatrany ny zanakao Tompo malalako. Dia tanterao aminy ary ny tso-dranonao mahery manao hoe fa ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoina ary ametraka anareo tsy anatsiny eo anolohan'ny voninahitra amin'ny andro firaviravona ho an'Andriamanitra tokana mpamono antsika ane amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika ane, ny voninahitra, ny fahalebiazana, ny fansakana, ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra izany, ankehitriny izany, ary ho nazy mandrakizay hoy ny ary ny tenin'ny Tompo amiko sy aminao ary amin'izao fotoana izao hoe raha mitany rano ianao dia hombanao aho ny Tompo, ary raha mitany ona ianao dia tsy hanafitra anao izy, ary raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao, dia ny iray masin'ny Israely, mamonjy anao aho ny Tompo, aza matahotra hoy ny Tompo na mivadi-po. Fa izao ny Tompo momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany izao tontolo izao. Anao Jesosy midera sy laza voninahitra mandrakizay. Fa ho anay kosa Tompo ny fiadanam-po, ny fifaliana, ny firaisana mandrakariva amin'ny fanahy masonao. Aleloia. Amen.